zay ny makasika an'iny fa mbola ao anatin'ny fampalalam-baovao hatrany kosa fa iarahana amin'ny Marc Antoine dia nisy ny fanehoan-kevitra nataon'Andriamatoa Andriamanjary Jean André avy amin'ny vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna no manodidina ny fiainam-pirenena no resadresana izy mirahalahy ao anatin'ity fampalalam-baovao ity ny tena kosa mametraka ny velomandra-pitafa ho manaraka indray. Ya misotra anareo any tokantrano any mbola manaraka an'izao fandaran'izao ao anatin'ny vaovao hatrantsika amin'ity takariva ity nasaina manokana androany Andriamatoa Andriamanjary Jean André mpandrindra ao anatin'ny vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna. Miarabanao Andriamatoa Andriamanjary Jean André. Miarabanareo ato amin'ny MATV ary miaraba koa ny mpanaraka ny vaovao ato amin'ny anareo ato. Ya tonga dia dirako angamba ny toetra raha-pirenena moa no resantsika manokana amin'ity takariva ity androany somary nisy ireo hoe atao hoe tension teto andrenivohitra mahakasika nyity raharaha fatongavany filoha teo aloha Marc Ravalomanana itika nazanona tsy zany ihany aloha anisany hoe miantso an'le hoe tokony isy fampihavana-pirenena ankehitriny nefa ohatraohatrany hoe mbola misy ihany nefa le tension move hoe azontsika irosona ihany zay fampihavana-pirenena zay ao anatin'izay nefa hoe ohatrany somary misy le fienjanatady eo amin'ny fitondrana ankehitriny sy ny Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana zay. Voalohany aloha amiko zaho miteny dia sy événement national misy ny fiverenana ny tsy fiverenan'ny Ravalomanana fa zavatra sotra ihany zany tany izy tany velany dia niverina izy zao fa ny fomba nanaovany azy dia oka ho tenenina fa azokianina fa sy dia mendrika loatra raha olona nitondra firenena anao taloha ao anatin'ny famendrehana ao anatin'ny fanakalozakevitra ny anatanterana ny zavatra rehetra tsy vitany hoe le tonga fa le déclaration natao sy mahandry ny 2018 sy nahazo ny auction populaire io ka zany dia miendrika zany hoe fanakiana kanefa isiketo fampihavana-pirenena no resahana raha zany tamin'ny toerany nga Ravalomanana dia zao nataoko rehefa mba tonga sokosoko dia hono bola sika gasy hoe ny tany misy olombe sy miady zaza ao ny ray aman-dreny FFKM ao ny ray aman-dreny mpitondra teo aloha na président Zafelber io na président Ratsiraka io na président Ratsira onany io azo ny resahana daholo hoe tonga eto aho ka mba taovy zay ifanatonanay sy hery mba ifampiresahanay andaminana nyty raharaha ty tsarasara kokoa ny toy ny ray zay natao fa ity ohatrany hoe gidragidra ty sy mitondra sika lavitra io satria le fampihavana-pirenena oka ho lazaina misy fa mila an'izany sika eto mila an'izany sika eto mba hamafana am'izay une fois pour toutes nzay disadisa nisy ataosika hoe raha isika fotsiny hoe 72 75 any 91 sinisisa ny 2002 une fois pour toutes mba fafana zany zavatra zany dia mba miroso am'izay ty firenesika ty any amin'ny metimety kokoa. Ianao moa raha tadidiko tsara ianao ohatra ny tao anatin'le hoe CRN comité de réconciliation nationale nareo efa niady an'io fampihavana-pirenena io nanomboka tany amin'ny taona 2021 tany tatakiny ahoana zany tokony hitondrana zay hoe resaka réconciliation nationale zay raha ho anareo manokana. Izy io sy dia azo faritana satria voalohany zay processus lavany io inona moa ny zavatra mety misy any amin'ny faritra any amin'ny inona zany na any amin'ny fiarahamonina anoany zany aloha dia efa mila fandaminana na eo amin'ny faritra eo satria mety misy hoe ohatra le endritsika farany teo le tany Amboasary hoe nisy village anankiroa sinisisa hoe nifanafika niny andia ireo moa zany ohatrany hoe na tsy aro tena fa hoe tsy nety le izy de fa nanao réconciliation fa forme ray zay dia izay isa-paritra zay no raha mandeha zay de iny ny faritra moa no mahatonga ny firenena ray manontolo fa izy io zao ny zavatra ohatrany hoe sarotra amin'ny olona sasany ny anaiky hoe tena nisy zavatra nataoko tsy nety teto amin'ny fiarahamonina ohatra zao nga Ravalomanana matrano teny sisy rasy nataoko misy teto
alora ngamba sy tenen'zany sika satria ohatrany hoe soa de mahasorosirena an'le faritra sasany sy le olona sasany victime zany manome ohatra ray fosiny aho hoe ny tany amin'iny sud-est iny zany colonel Botomora zany ane maty tapigadrana zany zany colonel général Boba zany maty tapigadrana zany sasany moa nandositra zay fosiny ka nohony zany ngamba raha teo amin'ny fitondrana ny laza hoe za de sisy zavatra natao mety misy fanararota-pahefana atao any ane fadisona dolo zany mety misy famonon'olona atao fadisona dolo zany mety misy malversation atao satria le volam-panjakana sy volanao ko tokony hoe azonao ampiasaina am'izay itiavana anazy zany adisona dolo zany ka mba tokony hanana fanetretena ity gasy tia sy zay olona tena mitondra fanjakana hoe misy zavatra sy nety nataoko teto satria neliko bebona odirariny le gasy ane vonina amele fa sy de misy gasy eto hoe de hitaraka an'izany mandra-pahafato hoe de fahavaloko iny mandrak'izay satria io fihavanana io de zava-dehibe ho asika gasy izy io koa zavatra maharitra ela io fa sy hoe atao androany de par un coup de baguette magique dia vita eo no eo fa zavatra processus lavabe nareo anatin'le hoe vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna zay miaro ny filoham-pirenena nareo sy ny rafitra misy ankehitriny zany eo indrindra moako ny somary hoe mampanontany ny opinion zany de manontany an'izay rovina marina moa zany misy ohatrany hoe geste na hoe déclaration anankiray mametraka an'izay hoe irosika ao anatin'le fampihavana-pirenena satria ny filoham-pirenena aloha de mamerina an'izay foana à chaque fois isaky ny misy an'izay hoe occasion izy anaovany an'le anaovana discours de mamerimerina an'izay foana na anatina rafitra ekonomika zany na any amin'ny toetra raha politika de mamerina an'izay foana rovina marina zany raha hoanareo manokana tokony rahovina no apetraka zay hoe fampihavana-pirenena zany za de mino fa ny président hier io tsy mipetra-posiny izy satria zay fanandray engagement momba an'izay hoe ina moa zany hitatana ny fampihavana-pirenena mino fa tsy mipetra-posiny izy kanefa tsy isaky zay manao démarche izy quelque part ataosika hoe any amin'ny FFKM na any amin'ny ray aman-dreny nitondra teo aloha dia hoe anao déclaration hoe zao nefa vita zao tsy mbola vita so de raha vany sasany eny an-dalana de za manokana dia zao tiako formana fampihavana-pirenena anankiray la décentralisation zao manso ny antony io décentralisation io zava-dehibe io satria zao ny antony raha mandroso ny faritra rehetrarehetra mirindra ny fandrosoana milaza misika aho fa tsy misy ino ma zany cérémonie na événement organisé na manokana mikasika ny fampihavana-pirenena satria ny antony de zao misy faritra manana pétrole kanefa ny retombe amin'iny tsy hitany eo amin'ny toerana misy anazy io de miteraka lonolono de mandefoana le teny hoe izy ty zany ny zavatra rehetrarehetra aty aminay ity de miakatra dola ny Antananarivo zany ny tenen'olona fa tsy mba hitany misy zay tombosoa tonga ino zany ny janoneto vita reny lalana tsy azo ale reny mianatra dolo ny ankizy tsara ny école le ianarany ny hôpitaly feno dokotera feno fanafody feno iny za de milaza misika fefa miatenieny tension zay satria samby afaka miasa samby afaka mivelona tsy mifampitsiriritra ny olona raha samy velona fa raha ohatra ka misy misipozipozy na ao anatin'ny fianakaviana anankiray misasasasany pozipozy fa misy pozipozy fa roa telo velona za de milaza aminareo fa iny le misipozipozy iny mana fisiritana ny ry velona ry ary miteraka attention zany zavatra zany ka ny décentralisation tena izy ny olona ny vola ny matériel sy ny zavatra rehetrarehetra décentralisena ny fanapaha-kevitra vita any amin'le toerana any laza misika fa mirosaingany ty Madagasikara ty satria io manan-karena io sy resaka atao fotsiny io fa tena marina zany tsika eto manana rivotra manana masoandro manana rano manana ala manana rena any ambanin'ny tany ina moa ny arena rasy zany olona raha teo misy eto
izay zany atao hoe décentralisation de forme anakiray amin'io izay zany lazako anazy hoe zavatra long terme io fa sy zavatra hoe ina moa zany hoe zavatra misavoan-danitra fotsiny eo am'resaka hoe décentralisation indray indrindra ny texte moa zany lany am'izao rovina nefa no effective io texte io satria zay foana monko ny olana teto hoe anao décentralisation anao province autonome tsy vita hatramin'ny farany nefa n'le izy zavatra ohatran'io koa ny hoe miakina amin'ny zavatra maromaro ohatra fahavononany tena resy latra zany le mpitondra fa hoe tokony atao izy koa ny hoe mpitondra hoe any fa efako sy tiako aparitaka zany fa efa azoko ty ve de aparitako any aman'olona izay de ny fahavononany koa ny any amin'ny faritra ny handray an'zany zavatra zay satria efa misy any ane efa sy azo lazaina hoe tsy misy fa efa misy any fa tokony mbola atevenina tokony idirana lalilalina kokoa io koa moa ohatra n'le voalaza teo hoe sy de azo atao loatra hoe androany de tsy maintsy vita satria misy koa fepetra sasany tsy maintsy fenona zany idirana amin'ny décentralisation fa za de mbola manizingizina hoe décentralisation de lalana anakiray hampiavana ny malagasy satria samby velona am'izay samby afaka miexploiter io ane sy mifanilika zany samby afaka miexploiter n'le ressources misy eo de tena ataosika hoe partie prenante misy zany le olona eo amin'ny faritra misy an'le volamena amin'ny fitrandrana an'le volamena raha velona izy manambola manangana trano izy mividy fiara izy hoe milamina ny fiainany ataoko fa sy misy ny tension vadika pejy anakiray ngamatsika hiditra ao anatin'le hoe assemblée nationale zay any sokatra ny session ordinaire amin'ny talata ho avy zao maromaro reo hoe phénomène zay mety ampiovan'le majorité ao anatin'ny assemblée nationale zay voalohany misy ny akolafy ravalomanana zay niala amin'le majorité présidentielle ao ihany koa nefa ny ao anatin'ny atoko HVM misy mialandarana zareo ao anatin'le hoe groupe parlementaire HVM ahoana ny fandraisanareo an'izay toedra raha zay move zay tsy midika hoe tandindomindoza ihany le régime zay mipetraka ankehitriny eo dia tsarovako an'le zavatra nitranga tany amin'ny fotoanany 92-93 fotoanany fitondran'ny Hervelona Rasalama le nataony tompokila pasteur andriamazato hoe a géométrie variable zany hoe tsy misy stabilité na anina zany eo zany majorité stable fa miova foana tsika mbola tany andalam-pandrosoana ty besaka ny zavatra ino zany mahatonga an'izay zavatra zay misy ny mety fitadiavana tomboso misy koa ny sy de fananana foto-kevitra loatra de eo misy mbadibadika eo le fandehany zany ka izay zavatra zay hoandro zareo député de mila mitandrina ihany ry zareo satria ry zareo zany ny fidiny vahoaka anao ny asa maha-député anazy andany lalàna zany izay ngamba ny andraikitry ny voalohany hoe andany lalàna ny lalàna zay eritreretina fa hoe hoentina nasoavana ny vahoaka ka o zao hoe tokony hitandriny ihany le fialana mako za hoanao teo hoe ny mouvance ravalomanana za aloha mbola sy nahazo confirmation satria misy vice président anakiroa ngamba sy efa tena midémissiona le vice président anakiroa zay avao milaza hoe tena niala ry zareo sao de mbola fait d'annonce fotsiny de dernier moment ndray de mety mifindra zavatra hafa kanefa izy reo ngamba olona feno manam-pinoana ka de veriko rehefa niteny an'izay ry zareo zany de hiala izy zay de nina moa zany le any amin'ny ny HVM ny HVM moa sy nanany député izy au début tamy voalohany satria sy nandasaka olona iny io ma toko tena zandry indrindra nisangana théorina ka reo moa nanao an'le groupe parlementaire iny ka ny zavatra ohatran'izany zavatra ny fironena an-dalana eny mety ho goragora ihany izy aty afara ty na misy hevitra sy mitovy kely fotsiny de mety efa maravan'izany zay rehetrarehetra zay zany dia zavatra manahirana mampieritreritra ka ny tokony hitandrina ihany ny député satria ry zareo namen'olona manda hoe 10 taona ianareo misolo tenanay de hoe toany ny feonay zao ny alahelonay sintrisa ka
sy tokony bazena amin'ny fitadiavana tombosoa fosiny le izy fa mba misy koa zavatra ambonimboniny zany mitondra famendrehana ho an'le député. Ny fianakaviam-be raisam-pirenena manana position mazava amin'le toetra raha misy eto Madagasikara ho an'zareo dia manohana mafy ny fitondrana misy ankehitriny zareo dia miantso hatrany amin'izay hoe fampihavanam-pirenena moa ve zany midika hoe tsy mivoaka ny fanampiana Madagasikara raha toa ka tsy misy fampihavanam-pirenena zay. Za ndray sy de zay ny fahitako azy fa rariny sisiny raha ohatra ka manoana izy an'izay ino zany le fitondrana misy am'izao fotoana zao sarotra ny nahatongavasika tamin'izy io fa de route izao hoe na de vita aloha ny élection voalohany ny présidentielle sy ny législative misy olona voafidy zany eto fa misy institution efa mitsangana eto zay koa de sy azo ekena hoe de rava fosiny am'izao satria misy capricen'olona sasany esiroa de rava io sy tokony ho rava io satria olona ny fidy an'io teo président hery io zany raha fitadizako anazy tany amin'ny 55% tany no azony zany ve de sy nahazo onction populaire didiko tamin'ny fotoan'andro fa misy fifidianana 50% mahery de lany ihany ny anaran'le anankiray zay ka raha ny zavatra efa vita vahoaka na enina tonga an'izany na député na président de la république satria suffrage universel io ka zavatra ohatran'izany zany sy de azo hoe eritreretina hoe ravana satria misy fihesikesena sy na misy fihesikesena re avelao izy anodiny mandany rehefa tonga indray ny 2018 ane ka izy hoe mpitondra sy nanao ny asany na député izy na ena mpitondra amin'ny ambaratonga isany izy satria mbola misy région misy faritany misy sénatorial tsy fidin'olona sony izy fa le mandravarava ty sy de sara loatra ty hoe isaky ny tonga eo de oravana de anao teteza mitandray ve de efa narakaraka eo dia izaraseza eo de misy sasany tsy manaiky hoe tokony anay ny ministère ohatran'izao de iny zany de lany andro io koa de iletika sika ka ny communauté internationale moa nanampy esikabesaka ne izy natongavasika tamin'ny fifidianana io pasem izao hoe sinisisa ka rarany sisiny izy raha ohatra ka miaro ny zavatra ny safidimbahoaka sy izay nandraisan' zareo anjara ataoko fa izay zany izy fa de le propos koa moa le tirita am'le conférence de presse somary mihoatra ny tokony inona moa zany ekeny eritreritra ihany ka rariny izy raha ohatra ka milaza ny communauté internationale hoe tsy mety ny zavatra ohatra ny reny fa sy mitondra an'ireo makany amin'ny fampihavana-pirenena satria ilana fanetretena ilana fahatsapana fa hoe ambony ny tombosoam-pirenena no ny tombosoko za samyrery za te hiverina am'izao na te hitarika an'izao izay zany mahatonga ny fahitako hoe zay no mahatonga ny communauté internationale hoe manoana izy an'ity fitondrana ity mba hiroso bebe koa sika za mino fa tsy hoe langamba de tokony mba hivoaka am'izay ny texte mikasika ny inona ny fifidianana communal sy ny akoatran'izay de mba farafahelany miroso sika asa mivolana maro sy raha ela indrindra manao an'izany communal zany de mitoy misy ny régional misy ny faritany de misy ny sénatorial dia tafapetraka daholo ny institution rehetrarehetra ka za izay sy mbola izay mbola misy institution sy tafapetraka zay any angamba ny mety ho blocage am'le vola fa sy de hoe fampihavanam-pirenena de vita androany sy vita androany ny fampihavanam-pirenena fa izay ka tokony hiroso zany tsika hoe izay ka za koa mino fa ry zareo reo mba hitany ihany ny zavatra ataon'ny fitondrana eto ka sy tokony mba hosarotiny loatra kosa izy am'le hoe fidebloquena an'le vola fa sy manampy asika izy raha ohatra ka de hoe magnakenda hatrany hatrany fahitako anazy ya eny ary zay ihany koa angamba ny amarana antsika ny fandarana manokana aty Andriamatoa Andriamanjary Jean André misotranao ny vahiny teto amin'ny matv tamin'ity androany alina ity miarina misoranareo atao amin'ny matv zany fa zay moa raha misy ilanareo anay de mbola eo foana zay voniny eny ary misaotra betsaka misaotra antsika isa tokantrano nanaraka nyity fandarana manokana aty hatramin'ny farany